fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDB. Alohan'ny nahafantarako any nosy dia mahen'olona misioka foana ny siokany manina teny atsa. Ka tsy afaka amboavako io ireo. Oranja, mba asizezika kely any io lavaka io. Ireo lavaka efa vitako ireo ambolena an'ireto taotrandro reto e. Ka avy hatrany ve zany dia amboleko ry dada? Oka fa zay ihany ny anao azy. Dia tondray aloha ireo anan'ireo anaka. Mahazatra anao anaka izay izay Dada koa ohatra vahiny eto amin'ny tanàna. Ndry, vahiny ao anandray kosa izany ka adininy dada anga le tovolahy miandro imbery atsimo tanàna ery. Misiotrioka izany foana ange izy isan'andro e. Ay ve, henoko ihany fa ohatrany tsy mahalasa ny saiko loatrako. Fa inona koa no ifandraisan'izany aminao ka? Ka izany foana tsy naninoko sy atsiahany eoko dia mba lasa irafanao kokoa. Ary manetsika ny ao anatiko mihitsy aza ry dada. Fa izao anaka, miteny an'izany any ianao fa tena mahatsiaro ny reninao koa rehefa miasa ity ohatr' izao zahay roa fony fahavelony. Oka rery dada. Tena marina moa anaka. Aza dia foazina tsony izany. Efa sambatra any amin'ny fonenany mandrakizay izy izay. Ka tsy izany mantsy anaka fa mikalo reny hirany fahinireny foana izay ety mba manampy amin'ny herim-ponay amin'ny asako. Ka toy izany koa ngery dada no nahatonga ikalokalo e. Sa kosa ny zanako mba efa tonga eo atsaha-pitiavana dada koa masosotra. Angamba mba efa mitsidika varavaran'ny foko le izy ry dada. Ka tsy izay moa no teneninao anaka fa manolako landresaka eo ty ianao ko. Angako moa izany ry dada dia hoe azo avoaka daholo izany ty resaka rehetra ty. Asako. Mba misy ny marina tsy azo lazaina raha tsy tonga ny fotoana amborahana aziko. Eny ariko, dia ho hita eo ihany izany anako. Fa hono ahy, efa mba nasianao zezika ve ireo lavaka ireo e? Mbola misy ananambolena koa ange avy eo e? Ka ny tany ambolena azy ty to mbola tsy voajarinao akoriko. Aoka fa hovitaiko ny daholo ireo e. Dia mba mamafy fotsiny ianao izany raha pitso Dada o? Ahoana e? Ary ahoana izany ireo ovy efa voady ao an-trano ao ireo? Raha pitso mieritreritra izay olona hividy an'ireo anaka. Ka tsy tokony hody ve zany andro sakafo sao dia misy dia aleanaoko? Aoka izao fa aleoko hividividy mofo eny fotsiny ahy. Tsary misy an'izany rery dada. Izany nataoko e. Raha riva miverina mamboly indray. Ianao ve zany dia tsy hisakafo akory ka tsy honoina? Tsy maninona ho aho. So dia arary favony amin'izany eo ianao marina e. Tsy lahitra mihitsy ianao ty. Mandehana raha izay ny sitraka ao e. Aleo vitaiko moramora reto Lasa ary dada. Andao anako. Lasa tokoa ny reninao anaka. Nefa ohatr'izao izay roa fony fahavelony moa ilay eo am-pandamihana ny vola ety an-tsaha.
ianao tamin'izany mbola mianatra. Tako izao tokoa mantsy no mahazo rehefa tsy otrony ny vady oka aloha ny akelika mahatsara vizy anazy zany. Manahoana ianao tompoko? Andray manahoana ianao anaka? Salama ka fa ianao manahoana tompoko ohatran'ny malazolazo sady ohatran'ny tera-tsemboka be ringe tena reraka tokoa anako nefa tsy maintsy miasa ny vava tsy manaika raha tsy mahazo ny anjarany ko ny vavony raha teo koa araka ny lazainao. So de mba misy rano alohany aminao fa tena manketaheta mihitsy azy zany anakako. Andaso misy tokoa ty tena misaotra tony matsy ilaina mihitsy naiza aleko fa sarotra nge le angatadany lava eny amin'ny olona eny tery tompoko misaotra indrindra anaka. Reraka tokoa ianao zany ka zay ty aloha ny ranonao misaotra indrindra anaka. Nahazo aina kely misy ko ny tena koa matsy efa anoany amin'ny 5 amby 7 taonany ko ary ahono izy moa ianao anaka oatra tado za nge le miandro ombisanandro ery amin'ny taninahitra ery atsimo ery iny ay raha tsy diso azy zany de ianao le misiosioka ny hira maniny foana eny tompoko fa ahono ary nakaizy ranjazanakao ka nefa ohatsa ny hitako teo foana nareo mianaka matetika lasa nodinandro sakafo alosika nyreny nefa tsy ohatsoniko ary ono ahy ianao ve mipetraka ety akaikikaiky ety fa to tsy de mahitanao loatra de tsy de fantatro loatra ko efa antitra tokoa ngambo ianao tompoko ka ohatran'ny manadinona ndraiky zany ny andro faty tokoa nge tamin'ny andro nahafatesany raha tompoko vavadinao tany mihitsy misaotra indrindra anaka ny amin'izany ka de nyray eo ambony eny hitanao koa mba hoela velona anao inona moa ny soranao amin'izany fa adidy masina nge zany tompoko fa raha izao ianao ry dadaravo aleo mody fa hita tena ohatran'ny reraderaka ihany nge ianao tsy aleo raha pitsondray manao sa aleo ateriko vetivety mihitsy ianao marina misy ny anao anaka avy alao anderery fa mbola mahazaka tena tsara ihany ka misaotra be zakanako misaotra eny mba eritreritra ihany ny amantsinyko mahita anao efa somary zokonjokony ko ka azoko atao ihany angeny manohy satria izy dia aleko kosa raha pitso eny ary neny ity ary aiza ianao zany atray ary nahoana no ariva be vao tonga oatra n'isanandro ihany rery neny nanatitra ny vokatry ny tany any manodidina amidy any tsena amin'ny sarety efa fantatry neny ange zany ka ohatry mahagaga anao ndray tsy azoko mihitsy ka ataoko ty amin'ny 12 ora tandro ianao de tonga isanandroko fa naninona no ariva be ka zao ilazako vaovao neny vaovao tsara zany ary tena mahasoa netiko avany zay ny tena nahariva inona vo zany anako ka zao nahita mpandraraha momba ny ronono ay ka afaka mandray ronono hatramin'ny 200 litatra isanandro zareo nefa tsy mbola ampy velively ny an'ireo namana efa mpanatitra ao aminy ka rehefa tafaresaka zay de vonina hono izy zany ny andraytsika ka ny atsika izy telo vavy be ronono reo tokony manome 7 litra isanandro zao aminao ka raha izy roa vavy vo teraka ireo aloha manome 7 isanandro fa le ray no efa latsaky ny 20 litatra de ajanona ve zany reo mpividy efa mahazatra mpifanjanjana ary niny ay zany hoe ny riva no anomezana ny zareo saingy amin'le ray efa latsaka no azy fa zay ambiny amin'ity farany no anampy azy roa vo teraka ny pitso maraina ay ve mazava saingy zao ahoana ndraika iza ndray zany nisy olonao amin'ny fitaterana ny vokatry ny olona ho any an-tsena isanandro amin'ny sarety tsara fipetraka amin'ny fanontaniana eny satria araka ny fanarahana isy le lehibe any orinasa de manaiky ny apiditra hiasa ao aminy izy ay kosa ka tsy maintsy mitady olona indray nge zany tsika
hitondra sy andriny ombeny tsara de maka vilona sy ny sisa reriny iny. Ay, raha ohatra hoe le zanaka dadatoy azy zao nitako afaka anao an'izany asa rehetra zany ka ahoana mety? Tsy maninona mihitsy ka, fa zany hoe neny kosa aloha no mitantana sy manoro azy tokony atao rehetrarehetra e. Ka efa tomboka zao zany? Oka aloha iandry ny tena fakatoavany sy ny antsony vo miditra amin'ny fanoloana atsika e. Ay ve, ka rehefa tafiditra soma tsara de mba endry tsara re manaja azy e, ary mba manome voninahitra mpampiasa koa. Tena fitahian'Andriamanitra daholo ane zany anaka e, ary mihona fa ho velona tsara sika mianaka sy izay taranaka mbola ho avy. Zaho koa tsy hanao vazivazy fa hanao izay hampandroso an'ireto fananana kely navelan'iray nareo reto e. Misaotra indrindra ary niny amin'ny anatra, mba ho ela velona koa iny ianao de ahatratra ny zafy rehetra e. Misaotra e. Matokiny iny fa tsy andraran-kilombendoa ary andraso aloha hitondra an'ireto omby reto isotro rano fa efa tara be izany ko. Ka tsy sakafo aloha? Efa mba ninana kely mofo teny an-tsena teny eny fa aleo naman'ny hariva re e. Andray nosy rotony ary manina ny togaga indray se sa ohatra ny vahiny ndraika? Ka efa hatrany maraina ny asa tetiko. Nanantena nahita say andromby tery amin'ny mahazatra e, nefa to tsy teniko. De tsy nanapony ahita misy raha tsy rapitso. Iza tokoa moa mahita. Ary sao de mba nisy navarina ary tany ho any de nanadininy koa tamatrano. Mba atao sanatry letsy zany aiza indray no ahitako tovovavy mahafinaritra be tahaka ny seka. Tsy maninona veloha reo omby ilozana se ireo e. Rendray efa zatra ilozana ka. Ka mba afaka manampy avy zany se hanondraka ny amin'ny tsy lazoaritsy e. Mbola be de be mantsy ny ataoko ao. Ka maninona moa tsy hitako mihitsy ny olanako. Ary nakaiza hoa dadany ranja e. Dada ve? Makay misy fahavizambizana namolaka an'ireo tambola tsy nivolena hatramin'izay ireo. Tsy de lehibe io fa kelikely ihany ka. Kely rese nefa ohatra ny be velarana iny nge ny fijeriko azy zany e. Fohifohiko. Apafirany nataon'ireo se. Ny tanovy azy rery avaratra rery vita ny daholo kio. Ka ny fahitako azy nefa nge efa mba lehibe ihany izy e. Ohatra ny tsy mahafantatra azy nefa tsy de mifanalavitra loatra tsika koa. Ho fatany fotsy rehefa mivonona ny ovinantany any arinany. Misaotra an'Andriamanitra raha mba mitonga amin'izany tsika ary ranja. Fa nahoana moa zany tsy ho tonga amin'izany tsika ary nosy? Manana finoany. Eny e, ao an-tsaina lalandavy zany fa ny lahatra angetsy atsika e. Fa inona nefa aloha no manamalimaloko sainse tsy ahatongavantsika amin'izany ka. Ka sarety sy fivarotandronono kely nge ny mpahafivelomako ranja e. Fa inona zany ny veveranse ana? Fa nefoefo. Ka tena tiavy se na de atao hoe volana vitsivitsy fotsiny zay ny fankatiavantsika ka. Nosy mihaino anse e. Tsarony se ve ho ary vody azo midoroboka raha anakiritrala fialokalofantsika raha mainandro ry. Ekeko fa teo nanomboka ny tsirim-pitiavantsika saingy ohatra ny fangaro tahotra tamin'ireo ray aman-dreny ihany nge ranjy. Alatsa ao anaty foa mampanary fa taony nandaozako ny ajany fatandrako ka nanolorako ny mahavirijiny ka asa zay hitsarany seny tao apoko fa ny fiainako ray manontolo no natolotro. Misaotra indrindra se fa zany ohatra ny diso feritreritra ka ilako tsiny ny fahadisom-pitenenana nataoka. Eny tsy hoaiko adonono re norinina ovinanoviana iainaka eto tany akiranja. Inirahira fisiotokany se ka anomezany se andikan'iny de tsy navelako eto ny rivotra fotsiny teny fa isan'ireo tahiriko amin'ny tsy ambarateloko ronosy ary ny rahantsika rehetra sy ny vita ihany koa de efa tahirim-pity ho ka ny fofonaiko ny fetra. Indrisy fa tsy mbola misy anefa niny no eto manana e.
ka tsy afaka irofanjambany fotsiny fa tsy haiko tsy aleo ve aloha mba hiasa na dia saretiray aza no fiasana entina miantika dia mba ny vidin-dronono manampy ka hoy aho hoe mba miandry kely ry sy azafady malahelo ve? Vonina ihandry raha ohatra izay foana no mampahorany seka sady za koa nge tsy hijanimpotsiny fa mokatra arak'izay ezaka vitako mba hananantsika hoenti-manana mitokantrantsika zay mantsiny ary anaja fitiavantsika hatrany ka tsy efa biby ihany zay ve ny vita fa ndolo mba hiala sasatra kely tsika hitako sady ny andro koa ty efa mirefarefa ka tsy aleo ary ve mody fa manaraka indray nefa alohan'ny isarahana na hoana raha ndeha ho kalona kely le hiratsika tena mamiko mihitsy ka ny varotra an'ireo karazana anana sy legioma vokatry ny taninay moa no nataoko isan'andro teny etsena dia tongotra io ry zanaka mpandraharaha izay isampividy mafatra-po tokoa moa izany kanefa dia nanelingelina fiedanatsaiko tamin'ny fitiavana manao reny raha matoa kely tsara fa misaotra tompoko reny ny anana sy ny karaoty ovy tsaramaso lena sy ny sisa inona ny atao inona ry papa no atao fangaron-doka aleo se atao lasopy fa voamaly ny anakisoa laisoa zay ary raha matoa kely eny tompoko ny ovy rangary papa no ndeha atao bebe mba ho faninta rehefa tsy misy loka iny ny atao an'io atoandro ihany lory se fidina ary atao vaingana fa mbola maika mo fiasana eny raha fa hovidiny saingy tonga dia mandeha amin'ny papa mandeha raha ohatra maiky ka ny fiara ngeo etiko dia inona ny itondrany senetana azafady aloha raha matoa kely fa mbola niady hevitra momba n'izay atao izay mianaka atao vaingana ary se fa tara mipiasa zao zany no hovidiana raha matoa kely anoviovy rokolao dia karoty atsasany dia inona koa re aleo asiana tsaramaso tanora ihany koa atsasany dia andraso tsy asiana poireau aleo asiana poireau telonjato dia aleo asiana kotomila céleri ronjato dia voatabia atsasany dia ampiana koa ny rokolao ampy le ty zay fa raha tsy anasa olona rana vahiny ka dia atao bobaka be tahaka izany izy tia reto ary tompoko netana vidinareo misaotra anao fa ohatriny aloha fitambaran'izy reto raha matoa kely raha tsy madiso 5,000 izany ny fitambaran'izy rehetra to zay zany papa 5,000 ony ay ty ary raha matoa kely mahafatifaty ere anao zany ka re tompoko miosopotaka isan'andro amin'ny fambolena ve izy tare tsara hojerena mba fahitany ivelany ihany indray ry kiala kely fa azafady tena mahababo tokoa izy io raha jerena maharitra ary papa se lako maso mandalo ihany ale tsiny fa andao aloha andeha ka mba azoko fatarina ve ny anaranao raha matoa kely oka aloha amin'izany tompoko any ariana kely izany resaka izany fa tsy mbola fotoana tokony iresahana an'izany tsika izao izaho kosa dia tsisy valiny ve ny faniriko ty alala mahaenao anao nefa mba efa manomboka izatra ny vidy zavatra eto aminao zay ka inona ary nefa moa ny dia mahamaika an'izany raha miseho tsy aleo ve mandeha miadana toy izay miazakazaka raha atosika eny ara dia manantena zany fantatro ny tianao eviana raha mise fa hoy aho hoe antanio tsara aloha ny saina sy ny foa mampanahanao so dia sy doka ny endrika ivelany fotsiny ka rehefa tsy mifanaraka amin'izay vao very hevitra koa raha tiniako nge ny teninao dia mety isy tsirim-panantenana ihany anie zany ny faniriko sa tsy zany tsy mandany zany ara mise fa mila fandinihana maharitra zany le izy ka tsy azo tereko masaka toy ny voalobojazy ka raha sitraka ao re dia avelao noho fitadiavam-bola mivarotra ataoko aloha fa zany izao no mahatery amin'izao fotoana izao dia manao azafady tompoko fa be tokoa reto mpividy eto amiko reto eny ary anao mandra-piano anao aloha andao ry se andefa azavarina mitsohan'ny tena ry papako mba nga tsy misy resahana fa dia maika alavo zao ka ny fivelomana koa ary maika ho voainako elahy aloha zalolabe resaka eo fotsiny ka reny kosa nery papa no manitina ao tokantranoko tsy mendrika ny sery fa mipetraha tsara na mitedava afa fa tsy lahy manjatra akory ny aty andray mivohatra
ka ianao aza nety eo nitsiritra azy kimody adaly eo sa ve hoe ho asolo amin'ny mama tsy izany tiako hipetraka ao andohany fa ty an-tanàn-dehibe be ny tsara sy efa malala ny fomba fiaina ka reny tamba amin'ny fobavy reny indray ny mamaika alina ny mampandroso vahiny manakajy aza tsy ho hainy fa eny ambony tsino andraisany azoko ory papa aza de manambany olona tahaka an'izany ianao fa tsy mbola mahafantatra zay toetrany akory nge ny fitiavana nge mety avita zavatra tsy ampoziny sady eo ka mba hisy vehivavy ohatrany fa tena mohona be raha nga isan'andro vaky zao mba aleo koa hifidy zay tiako tiako iny fa mba taterao raha sisakao ny fanambadianay eny ary ho tanterahako raha tiany saingy ihany ny zaka mivokany rehefa ny ariana sady tsy mitovy saranga amintsika reny nahoana kosa ary papa de makahala mafy ny tambanivohatra toy izany ianao tady dy fa sika zao koa nge mba manana ny any ambanivohatra tsika aoka izany lohany aloha any ariana iny tohizana oringano osy ahoana tompoko tongava ty amin'ny brok losy azafady mbola mampiditra nyreto zavabity reto ato anaty vata fambakatsiahana tompoko velo vetivety aloha ry fa nazavany ny fomba fiasantsika iny ary ho avy tompoko ity tompoko efa osy mipetrahary fa reny sezy misaotra tompoko zao mahafapo mihitsy ny fomba fiasan'ny seka hita fa tena mbimbarotra tokoa satria de tena mandeha de mandeha mihitsy ny zava-bitatsika ka indraindray aza tsy maharaka ny mpanjifa tsony ny vokatra ny ronono avy amin'ny seko moa tsy azoko anina mihitsy fa tsy atahorana mitapitra an'izany misaotra indrindra tompoko amin'izany fitokisana ataonao amiko zany ary mbola isorako anao be deabe tokoa no nandraisanao hiasa eto aminareo tsy misy isorana ry fa jao tsara fotsiny ny asa de andeha ho azy ny fanampiana ny amin'ny sosialy manome toky anao patron fa anao zay farahiriko amin'ny asa ataoko fa zao ny karamanse tsy ho tapaka fa manomboko zao de elanelana ny fandaovana ny ronono vokariny satria misy vitsivitsy nareo mantsy mba matsy ty orinasy ty amin'ny ronono ka ao arian'ny volana manaraka vao afaka mandoa fifidim-bokatra zay no fiandrasana vola avy amin'ny magazay rehetra mpanjifa ikekiko tompoko satria sady mba hoe vola mipetraka koa nge zany mahafinaritra zany ka ary farany mba zoko mamaly soanse de vonina ampianatra ny seza rehetra karazana sakafo vita amin'ny ronono mba azony se mivelona amin'izany any ariana ka mba mafaly anse ve zany tena takariko ny lanitra tompoko ka tsy takatro ka iso ohatr'izany ndray ve ny taka an'se zao mantsy de mendrika toro ka ampiana tosika vita zava-dehibe eo amin'ny fiainana iny de mbola isorako anao ireo poiratsaina tokoa zany tompoko zay no izy favonjeo ny asa amin'izay azafady fa saika adiniko momba ninona zay tompoko tsy mba mana eritreritra ny ana fiarako divy se mba elana amin'iny sarety iny miala tsiny tompoko fa tena mila vola be nge zany tia aleo hijanona amin'iny sarety iny ihany fa sady tsy de manahirana loatra iny no tsy mifidy lalanako eo koa no tsy fananako taratasy azona mitondra fiarakodia hevitra fotsiny ny aino se fa rehefa ny sarety moa mahazatra ny se de toy izy eny mety daholo nge zay atao fa ny hoe somba fiarakodia ny tsaratsara kokoako misaotra betsaka anao patron fa iny ny pasiparto ny teny vahiny zaiko zay ihany ny atsoko an'se fa nympandevonjeo amin'izay ny asan'ny se nahita asa maharitry nosy zay mbola tsy fantatry orinasy eo za koa moa tia mitondra kibony zanakay fa lery za nahita ny asa ray volana latsaka kely izy zay lazay koa amin'ny zava-mitranga amiko ka hitako nalahelo zany nosy ka nanahoana ho asy hatramin'izay fa tena ohatry ny elabe ngeny tsy mifankahita loatra tsony itoko moa mbola tsy fantatry tena tsy ao anatin'ny saiko mihitsy zay vaovao momba ny seko fa misy inona nosy fa miasa nge
Asa takan'inona zany de aiza? Momba ny ronono vokarina io ka, ary ao amin'ny orinasa mba lehibehibe ihany. Ka tsisy andro hipetrapetrana intsony raha tsy hoe sabotsy hariva sy ny alady manontolo e. Ary tsy misy fotoana iangonana mihitsy koa zany? Tsy indraindray ihany fa mba havizana koa nge ary ranjy. Eo koa moa ny fanampiana an'le misolo amin'ny asa eny an-tsaha fa mbola tsy tena zatra tsara izy ko. Ka mba misy fotoana mety hifankahitana ihany nge zany? Ka mety amin'ny fotoana mba tsy haingona ny singa ambany. Ary singa tsy mivarotra androany ka, ha? Matetika lany maraina daholo ireo vokatra amidiko an'ireny ka. Indrindra moa rehefa sabotsy ohatr'izao. De inona fotsiny zany ny ataoko any? Ay, tokoa moa marina zany. De hono ary nosy a, izandray zany miandro ny ombonareo ao? Neny no manara-maso an'le zanak'Anadà misolo ao ka. Ay. Sady manatitra ny vokatrareo avy ateo any an-tsena. Tokony ho fantatry sy aminy nge fa tsy otsony ahy, efa nahitasa. Marina tikotra n'izany. Zany tsy manana eritseritra nanontany. De efa tsy otsony ahy loatra amin'izao noho ny antony voalazako amin'ny seteo iny. Tena manana se mafy mihitsy nge zao za raha vao tsy hitako ny ray andro fotsiny se nosy. Zany ve? Any ka za ndray zao no misiotsioka ny manina. Ka tena nisy lanjany be amin'ny singa inirinka. Lasa ohatran'ny tahiry-piteo antsika mihitsy. Nosy a. De tena mbola tsy tafiditra lalao am-pose ihany ve zany ny alehibean'ny fitiavako e. Na de efa miporifoky tamin'ny si aza indraindray tamin'ny alalan'ny nalorako ny tenako tamin'ny si ireny. Etsy ary oroako vao amaly an'si ahy. Etsy ary. Zay. Mamy be o. Ty adalantsika roa. Adalana ndray ngahy, ha? Tanterao ndray ary. Ny antony namaika angery nosy de zao e. Efa atao kipoka nge ny tahiry-pity tena goavana eto amin'ny fiainantsika. Tena marina very rantsy. Fa oviana ndray ary ny nandainga tamin'ny se, ha? Ka ahoana ny hevitra se? Sa ve ho avela famparaka indray zany? Sanatria loha e. Tsy amela ny sy lanjan'io rery fa anampy arabola arak'izay azo atao mandrapatonga ny tena hoe ikambanatsika mandrakizay. Zany. Amin'izao fotoana izao mantsy miezaka manangona ny etomanana ny amin'ny anatanterana ny fanambadiantsika. Fa inona aloha zany asa ataosy zany? Fanamboaran-tsakafo avy amin'ny ronono kea. Ohatran'ny hoe fromage dobera ve zany ohatra? Izay indrindra ka. Sady efa mianatra ny manao mihitsy mba azahoako manangana orinasa kely momba an'izany. Mba hivoilomantsika koa e. Tena tsara targetry se. Tena marina e. Engany mba ho tanteraka tokoa zany. Sady tena faly be mihitsy kia amin'izany nosy a. Marina e. Nefa anahoana re zany ny toyany? Raha ho lazaiko an'nosy zao le tovolanan-drebireby afony eny an-tsena iny de ahoana? De andrava ny fikasanay ve zany zao? Ary toa mangina tampoka ho ase, fa misy inona ka? Tsisy ninona letsy fa zao a. Zava-doza ve sa hoe fiovahan-kevitra letsy, ha? Tsy mety letsy ny saiko raha tsy milaza ny zavatra iainako amin'izao fotoana izao za. Ka lazao letsy fa za nge tsy aninona ny lahy. Hita ny lahy? Misy tovolahy tokony eo amin'ny hoe 5 taona eo ngamby izy iny. Tonga mandrebireby afony eo mpivarotana eo. Toa hoe aka ho vady io ny ty izy. De ahoana ka? Saika ho isan'andro zany no miseho ka mahatonga hody aloha ohatr'izao. Tamin'ny voalohany zao izy de niaraka tamin'ny rangahy lehibe zay. Sarainy angamba ny fahitako azy fa atsoiny hoe papa. De ahoana ozy izy ianao ka? Ka ny tena mahagaga angery nosy de ity e. De matetika ny ataony fananiana no mitondra vola be izay tsy voatakaloko mihitsy. Satria tsy azoko lozana ny varotra. De inona no nataonao tamin'izany ka? Tsy manana madinika aho amantsy azy. Ka atao ahoana zany tompoko? Tsy maninona ho izy fa avelako daholo izay efa meriny sady misoatra izy. Ka eo rery nosy mahalasa ny eritreritro hoe inona zany ny ataoko a. Ka maninona moa raha tonga de laviny. Ampilaminana no tenenana an'izany fa efa manana fofombady se. Ka raha mbola manao an'izany izy de
efa miomana nanamadinika mirenana ny volana tena oto aviko mihitsy zany tenin'ny se zany manomboko izao zay mihitsy atao dia ho hita eo ny fiovanjavatra fa aza be ahiah loatra aloha sena zany azy eny matoky an'se ary mba tokony teniko koa dia misaotra ry se fa tena olo miferitreretany se fa tsy to reny tratrevatrevy reny. Ody ny ato o tompoko ahoana zay tompoko ono azafady enao ve ny rain'le raha matokely mivarotra legioma isan-karazany any an-tsena ka misy zanakay tokoa tompoko mivarotra ao saingy ianao no tsy fantatroko tsy zany rehefa isan'ny mpanjifa isan'andro aminy tokoa tompoko ka ato ny fantatro fa hoe hipetrahany ay de inona zany no tena tondianao aty ka tsy zany rehefa mba misy dinidinika ataoko aminareo mivady ray aman-dreny ny tompoko ay mandrosoary ianao tompoko de eo mipetrapetrahy hatray de mialatsiny rehefa de aty amin'ny sezana ambanivohitra moa ianao zao ary mbola ilana tsiny any ko fa nrenikala-kely nolazainao teo manko efa nodimandry za sisa no miara-miaina amin'ny ato antranoko misaotra betsaka tompoko ary de mialatsiny aminao ihany ko ny raha nanapoka anao ny feviko ahono azafady fa iza moa ianao iza moa ty anaranao no ravelona rivo-tsiory tompoko zany hoe atsoina hoe tsiory ay zany ndray no randria miravo ray ny tovavy io ranja moa no anarany ay ranja no anarany ary ohatry ny vaovaoaniko mihitsy manko ny zava-miseho any am-pivarotany any kanefa tsy mba nisy filazalazana amiko rainy akory zay no mahagagako tsy maninona fa apetraka eo iny fa ny nahafantarana ny tranonay zao no tiako anotaninanao anaka mbola miala tsiny fanolony ray aman-dreny fa zay ty moa adala noho izany indrindra moa no nanarahako azy tsy nataoko hitany alalako zay misy azy satria moa efa nahantany any azy de tsy nomeny valiny nomezany fotsiny moa rano mariny ka nahatonga ho tonga tampotampoka eto aminareo zao eny ara ry tovolahy ka inona ary ny tianao iaviana am'izao fahatongavanao aty aminay zao ka araky ny voalazako tery aloha moa tompoko de nisy eo aminareo ray aman-dreniny fa aloha tsy orina aminao fa tena tiako izy ary vonina hitondra azy eo ambony alitara masina atray tsara zany tarika anao zany anaka fa anomety aloha ka mba hifampidinika tsara aloha zay mianaka lasa ny an-tsaha moa izy am'izao fotoana zao ka tsy isy fotoana ifanatrehantsika miarakako zay ngamba aloha no azoko ambara aminao anakako zara ny manao azafady izy atery aloha ary mbola mamerina ny fialatsiny raha tsy nisy ny fampandrenesana ka no aloha eny to azafady indrindra inona moa ny asanao ary aiza ny toeram-piasanao io ka manana orinasa zay tompoko ka zasiny raiky no mitantana azy ny reniko moa efa maty de zay mianaka sisa ny sisa ary tena manana ny maizy azy tokoa zany ty tovolahy ty raha mba tanteraka tokoa mantsy ny fanodety ny tovolahy ty anambady any ranja de ho afaka ny fahantranaiko toatra ny variana be aloha zany ry dada ka angamba mbola nieritreritra ny asa ataoko fa eny aloaloha angatadalana andaonao fa mbola ilaza ny papa ihany koa ny hoe hiaraka amiko akaty angataka ny ramatokely ranja tsy oela raha ohatra ka hoe sitrakareo eny aza matahotra fa de ho tanteriko any aminy fanondrinao aza matahotra anaka ary de samy ho tain'andriamanitra daholo aloha tsika mandra-piaona ry anao ko eny ara ray aman-dreny mba ahoana koa ary ny hevitra reto tanora kehitriny reto to vita vitaina fotsiny any velany any tsy misy fiaraha-midinika amin'ny ray aman-dreny aizako mampitonantonana fotsiny an'le tovolahy toy ny voninahitra tsy mahare fosa ry dada aiza ry dady zany aty atokotany mamakitay anako dada nitondra anana sy tongolo maintso de voatabia ataovary amin'ny anana raha arivo atray ary ono ranja
arivariva ihany ianao zany vo mody a. Ka zay tsy inona vo vita ny fanondrahanako. Tsy aleo ve no mana sakafo ariva amin'izay aloha. Atao vera ny asanao fa ny tiako anontaniana anie hoe manao ahoana ny voleny zao ay ry dady, tsara daholo engeny eny. Ay. Tsara misy maninona mihitsy. Ny voanjobory sy ny vomanga zao tokony efa ho adinao. Eny ka tsy maintsy araha manatanteraka zany mba azona mivarotra azy amin'ny alatsinainy anakako. Fa izao aloha vaovao anaka izay tena namaitra tokoa satria tsy mba nisy filazana tamiko mialoha kosako. Fa inona zany ry dada? Ka izao Ranja, tonga tapoka tsy napoziko teo ilay tovolahy atao hoe Tsiory. Dia angataka anao vady nefa dia tsy mbola nisy fitenenana avy taminao koa momba an'izany. Ka ahoana na tonga an'izany anaka? Ka miala tsiny be dehibe tokoa ry dada raha izaniko. Tena tsy nafantatra an'izany satria tsy nanafatra n'iny olona ino aty mihitsy a. Ny fihevitro azy zao ngamba dia hoe nanara-maso ny fodiako izy ny nahafantarany misy atsika. Ka ohatra ny tahatahaka izany koa nge ny teniny anaka dia ahoana ozy izy? Dia izay hoe angataka anao vady izy satria tena tiany be tokoa ny ianao ary dia vonona izy nitondranao eny ambony alitara raha sitraka ao zany. Raha sitrako? Hafahafa nge zany toe-javatra zany ry dady. Satria tsy mbola namaly ny faniriny mihitsy raha za alohany ary mandahy matetika foana ny fotoana ifankahitanay hoe omeny ary ako. Kanefa zao dia gaga ny mbola hifikirany amin'izany heviny zany ihany. Ka tsy misy fantatra anaka ny fisainanareo fa araraky ny olona izay momba ny fianakaviany aloha dia tena mpanana tokoa zareo. Dia maninona? Fa dia miandry ny fankatoavanao ny faniriny sisy izany anakako. Ohatra ny tsary-mbola vonany amin'izany ange za ry dady. Zay tena marina. Ary efa nilazako azy koa ary zany zao nefa nareo ray aman-dreny nahitana masoandro ny tompona andraikitra amin'ny zanakareo sy afaka manapaka izay ho fahasambaran-janakareo. Indrindra koa moa zany ny fiadanany. Marina zany anaka. Ka dia apetrako aminao ny fiainako ry dada. Nefa tsarovy fa tsy mana-tsaina ny anaiky azo vady mihitsy aloha raha zay za. Fa reo aloha mba hoe any ariana any raha hoe ho tanteraka azy zany. Dia misaotra anao anaka amin'ny fanajana ray aman-dreny raha ny faniriko koa dia aleo ho tanterahana ka. Ry dado, ka efa nilaza taminao fa anaty sitrako aza ve moa zany dia ho tanterahana foana. Sady efa mba nilaza fa tsy hanome valoteny azy mihitsy. Sa ve zany dia arahanao arabaky teny ny fanajako? Eny ka ny asoanao indrindra ho an'ny tokantranontsika ary ampivoatra ny fiainantsika ny anambadianao n'iny tovolahy iny anaka ka tsy jalijalo tahaka izao ny fiainantsika anako. Andray rery dado, dia sahanao ve zany ny anakalo vola be any fitiavako? Andray mangina anaka, mangina. Areoko zairana noana ny amponao ny teniko ka ny tiako aviana mantsy anaka dia efa miantitra ihany anie tsy ahavita hiasa tany tsony dia hiasa rereo ianao zany ko dia miandro izay tena mba fitiavanao ady eny mbola velona anaka so rehefa maty vao raha malala ka azafady fa fiangaviana lalina mihitsy no andrasako aminao anaka. Tena tsy hitako izay atao zany ko satria nahandaha za dia inona zany nefa raha ny dada ary iza koa no sisa ianteherako eto nosy anefa tia mbola tsy tonga eo amin'izany sehatra izany mihitsy. Mampalahelo mafy mihitsy izy. Ranja, ahoana anaka fa tao hitako lasa eritreritra be mihitsy any ianao nefa ny loza koa nge zao dia za tia be voka ny zanaka Esinosy ity ka dia amela ny dada moy fo eto ve aho zany. Andriamanitro torohevitra fa sahirana ny saiko. Ranjo miangavy anao an-tanandroa anaka fa i dada neka tsy manan-kery hiasa tany tsony fa efa tena reraka miandry ny hatsaram-panahinao sisany. Mbola averiko aminao ihany ry dada fa hovidiana ve zany ny fitiavako? Ka tsy zany ve anaka? Andray rery ny lanitro, nahoana ny dia nomena an'izao fanapahan-kevitra sarotro zao fanapahan-kevitra tsy haiko toerina zao dia aiza zany ny alehako ary iza koa no afaka hanampy amin'ny fahoritsaiko zao. Ranja, aokary anako, aokary
ary mangina fa tsy ampijaly ny foamam-panahynao tsony ahy ao ko zakaiko ny ihany ny fiainako sisa tavely ifanampy aminao mandra-pahatonga an'izay ho afarako anaka dado tsy tantiny saiko ny ahitanao itolevika ny ampiasana tany iny fa aleo zany andefitra mba ampaharitra anao iarabelona amiko izay ho zafikelinao sy ny sisy misaotra indrindra anaka fantatr'Andriamanitra foana ny asoantsika ary tsy hanary atsika izy tamin'ny fionanay farany dia nilazako ny marina rehetra ka samy nitomany sy nalahelo be zasynosy dia izany sy izany lesy ny faratapiny azahoana miazona ny dada mbola hoe hiaraka iriary miaraka amiko ka diso ve ary nosy ary hoe omeloko eo anatrehan'ny fitiavantsika ve zany izay efa manan-javatra ny tena ina sambatra atsika andeha rery ranjamalalako tena tampoka be amiko mihitsy izy zany dia tena tsisy hevitra hafa mihitsy ve elana amin'izany ka efa nandange za saingy tsy nilaza ny momba antsika so hitondra fahoritsaina ho any dada manko zany tsoroka aloha fa nisy fahadisoanao ihany tsy nilazanao marina taminy tsy tao an-tsainao fa mety hanovan'ny fanapahan-keviny nafantarany marina nefa moa ataony ny anadray aman-dreny tokoa ny raha mahavoa mafaty fa raha tsy mahavoa mafanina ka dia miondrika eo anatrehan'izany koa ahy nao mafy amiko azy nizaka an'izany tena mifona aletsy tsy hitrako mihitsy angela izy fa voatery ahy rehefa nieritreritra mafy eny dada mantsy raha araka ny fahitako azy dia diso matim-bola be loatra izy dia noho ny fahantranaka ny fitiavako no atony sorona ka tsy zany ve moa natao hoe mividy fitiavana ka efa voalazako teo daholo inge zany saingy nanaiky any ahy rehefa nieritreritra so mantsy ny fandavako ny resaka ny momba antsika no hamozako azy tsy manina letsy fa aleo hiandrindrariny rehefa tafaotra ny tokony ho izy kosa nefa ho fantatra lahy eo ihany manaraka dia anadino avy zany lahy ka maninona moa raha zay no samy hoe hitondra fahasambarana ao atsika ranza nosy mora misinga no miteny an'izany dia atao ahoana zany ny zanatsika raha tonga somatsara eto an-tany tsy ahalala foana vizy rehefa rahatr'izay aza manao an'izany le so dia afaty tanora ny vokatra izany ka ny an'lahy zany dia tonga ao amin'ilay andininy voalaza ao amin'ny baiboly amin'ny tantarany Estera le tovovavy tsara tarinana hoe ataoko ahoana ny hijery ny fijalian'ny fireneko ange ekeko lesy fa tena malahelo mafy mihitsy lahy matoa mahavoaka an'izany teny izany nefa inona ary moa zany ny ataoko avela moa fo ve dada tsy aleo ve mba manana ray aman-dreny velona eo mba hitatana sy hanorotora amin'izay tokony atao ranja fa hiverolahy hoe vitavita ho azy eny moa ny saraka mandrakizay amin'ny olotiana indrindra efa mba misy tsirom-pity manangasanga ampiray ny foamam-panatsika rahatr'izay aza dia moramoraina ohatr'izany fotsiny fanolora-tena nataony lahy azafady lesy malala dia ho tahin'Andriamanitra zany lahy tsy fidiny amiko koa ngela izy raha ny tena marina nosy fa mba hoe ny alahelo andraiky koa zany na tonga an'izao fisavoritahany fikasantsika izao eny ary fa anaiky an'lahy ary manaiky ny fandarana ihany koa tsarovy anefa fa mba nofy ihany ary mba manapetra ihany koa ny fitiavana rehefa tsy tantany saina tsony miandry aza matahotra fa mijery an'lahy foana nosy sady tsy hamela an'lahy irery fa hanampy arak'izay azoko atao mihitsiny fa ny angatahako amin'lahy zao dia ary hoe tena hoe ando aliako eto anatrehan'lahy zany dia mba tsofy rano aho ho tafita soa zay ary aza manary toko fa tsy maintsy fantatra elany zanatsika ka na ny anarany aza dia atambatra hoe ny anarantsika roa ny atao ao anatiny ka na eo azy zany rehetrarehetra zany dia mba manahy ihany afa sao dia hoe andrava zay ho tokantrano lahy indray nge zany rehetrarehetra zany nosy tena misaotra ny lahy aloha amin'ny fandeferany nefa tsy ataoko ambany zavatra zany fa aza matahotra
marina hoe tsy maintsy malahelo mafy elahy nefa aza donoina fa ilange ny voaloham-pitiavako nosy e. Fa za kosa no manana ny tahiry-pitiavantsika. Dia izao nge zany le tsy ny mety eo feonantsika farany ka mety mandrakizay. Veloma dia masina ravako. Atao poko lalandava elahy fa aza be alahelo a. Volana izay no nahavita ny fanambadiana Istiory araka ny fanindriny dada. Teraka ny rahary nosy rovasoranja izay zanaka Isinosy moa zany izy io. Teo niteraka ny disadisa voalohany tamina Istiory. Ranja, fa ahoana moa tsy tafidy tao anatin'io anaran'io zaza io ny anarako e? Fa anaran'izy io anaran'io. Ny marina aloha Istiory dia ny anaranay Menakavy no natambatro a. Ka aza dia atao manorosorona hoe mahabelonlony anao le izy. Ka tokony mba nilaza mialoha kosa ianao fa tsy hanao zavatra amin'ny tanila toy izany e. Na dia hoe fantatro aza rehefa nitondra voka ianao teo amin'ny fotoana nampakarako anao vady. Ka manontany ianao aho hoe inona marina no antony? Zange ny vadinao Ranja. Ka inona ary ny treritreromanao amin'izany? Anarana avokoa ve Mortiory dia ampivadika ny atidohanao? Ka tsy reritsony ianao Ranja fefa manambady ara-dalàna. Ka marina nge zany, fa ny teninao koa nge ato dia matetika dia manambany lavana foana hoe tambo amin'ny vohibavy a. Sady tsy mba malala fomba fa voa ampianarina. Afa-tsy ny fanaratsiana isak'izay mihetsika izay ataony dadanareo. Mba marary koa nge ahy e. Ranja, inona nefa moa nidira ny anaran'ny zaza amin'izany ha? Dia avelao ary zany ny anaran'ny zanakay ho tambany vohatra ohatrinay koa e. Sady raha maharikoriko anareo zany, inona koa moa zany nateranao anambady ana? Toatra miseho be saina ne ianao zany e. Mahay mamaly ianao zao fa mbola ho avy aminao tsy hampozina azonao zany. Amono ahy zany ianao. Tsy maninona fa ataovy za izay tianao atao fa atao tokantranonareo koa ne zany za zao e. Masy mandidy ianao ary afaka manao izay tianao atao. Fantatro tsara nge fa ndrainao no manisika anao isaraka amiko e. Sa tsy marina izany? Satria efa hatrany amboalohany mihitsy izy mampiseho ny tsy fitiavany ahy. Ay, ka inona ary tsy nandavana azy fa zao vao mampiseho ny toetra ratsinao ianao ha? Ary mampitandrina anao a? Aza ny raiky koa nikidikitihana amin'izany fa tsika roa no famaly eto. Ka ny raiky koa nge no nisisika ny anambadiako anao no ny antony tsy ho lazaiko anao e. Na eo azy zany manaja ray aman-dreny lalandava zahay amin'ny mahatamba ny vohatra anay, fa tsy hoe be famaliana na maniratsira azy ireo mihitsy. Ohatry ny ianareo manataha-pony tia kolontsaina tandrefany ity e. Ka na ny tenin-drazana aza zany dia efa mila tsy fantatra tsony fa mifangaro voraka. Sady tsy avy any ivelany ny tsy any tena no ampiasaina. Ka motsy ianao ihany moa nilaza ny fantranareo ha? Dia zahay nitadiavinareo ameny ny banga ao aminareo. Raha ny safidy Mortiory a, dia tsy te hanambady anao mihitsy a. Enonao zany? Fa ny raiko ho any nomeko aja mba ho mariky ny fahendren'ny tambany vohatra mbola mitahilo ny kolontsain'ireo tolo taloha. Mazava aminao ve zany? Mandeha ny tena mikarakara sakafo any fa velaky ny tamainy eo a. Eny e, andeha koa ahy e. Ary tsaroso fa tsy mbola vita ny resaka. Iza moa no anakana anao amin'izany e. Nisa raha tsika mihitsy koa nge nikelezandrainareo fa tsy ny zavam-baovao amiko tsony zany e. Lasa ianao so voadarika eo a, raha mbola miteny fanoterina eo. Ray volana taty ariana rehefa afapana vao nahalala fa kay miasa ao amin'ny orinasandry zareo rafozako nosy. Izy mantso ny rahandry zareo mandeha metsena fa za tsy mbola matanjaka tsara. Dia tsy maintsy manaritra ny zavatra novidiana izy. Ary dia mbola misiontsioka an'le sioka ny manina foana saingy tsy mahalala an'izany tsy ory mianaka. Manao ianao madama? Manao inona ty ela? Aza miteny mafy loatra sao dia eny zareo aloha e. Ka variana amin'ny asa miaraka amin'ireo namanao ohatry zareo zao ka. Fa tena faly be ary nosy mahita lahy marina moa. Za koa zange mba gaga e.
5 sady ve aloha le fanao isaky ny fakahity eo arany fa hatramin'ny ny asa teto se efa talohan'ny fanambadianareo saingy tsy fantatra raha tsy voazao fotoana ny fakahitatsika izao ay ve adinao ve le fantantarako taminao le hoe hitady asa ho aho fanampin'ny fambolena sy ny vokatra azo avy amin'ny sarety nge ay ve tena tsara zany Ronosy fa ny fanenantsika ato zao tsy ato an-tsaiko koa reo ary aloha ny sakafonareo de oka andefa sao de animba ny tokantranonareo raha mitarakiraketo ka ndre Ronosy tena hitandrina mafy fahafaly koa aho zao ampiseho an'ity zanantsika ty aminao de ny anarany nataoko hoe raha ary nosy rova soranja mba tiany lavy tiako be saingy ahoana ozy izy ny vadinao am'izao ka eo indrindra nke zao ny disadisa voalohany ato aminay Ronosy fa mbola ho hita eo ny manaraka oka aloha zay fa so de ho tratra eto ampiresahana eto ka zay vao tena lozakika ka iraka nge lako ina moa ny atahorany lahy am'izany eny marina zany fa ny mahery tsy mody ho ny tsela velona letsy oroka kely indray mandeha ary aloha eo ary lasa ary aloha madama fa reo ny lokanareo misaotra indrindra tompoko leo elahana ingana fa sao de tratra n'le ry miresaka maharitra amin'ny vadiny eko aloha zao ka ahoana ty Ronosy manao ny ianao patron manao ny la kizao avy ny etseny zao tompoko ka vita tsara ny zavatra nanirana ny la efa voatotra ao madamo fa andeha amonjy asa ndray aloha zao tompoko ay ka mandeha any ary mamonjy ny asa fa efa aodolo nge zalahy miandre lao eny ary andeha asa ary tompoko inona raha ny napaharitra n'le riny tao miranja tao oka aloha anontaniako ranja dre ary aninona ty ianao nga tsy miasa fa hono mbola ny ranao nga nosiny no zao va andeha amonjy ny asany za eny fa ohatrany mamantsy ory de inona ary zany ny zavatra hitany sa de hoe manao tsindraloka fotsiny to tsy mamaly ny fanontaniako ianao tsy henoko tsara reny teninao fa mbola manolo tatinjaza lena koa izy de zay mampitomany azy eo ka inona ho any mbola nitazonanao anynosy teo mielaby izy nefa niandry azy ny asany ka mbola nampikosehako kely ny tranontsika izy fa tsy mbola afaka manao an'izany ay ve ao fa hitady mpanampy hanao an'izany ato fa tsy mety manao asa roa tsy miankina amin'ny orinasy eny re zay mety ataovy tsy ory fa ono ahoana zay ranja de zay ihany ve ny nahatongavanao aty fa toa hafahafa ihany mantsy zany satria tsy fanaonao tady laberaka aloha mivata fampangatsiahanao fa mangetahety eo ary aloha ianao fa za andeha hanao sakafo de akatony tsara ny varavarana rehefa vita zay tadiavinao oui madame dinganiko fohifony ny ainako telo taona tao arin'izay de efa mba niditra ny anatra rova zanakay sy nosy ny atoandro moa zany de nosy ny makazy fa ny ariva kosa ny anjarantsoro satria niteraka lahy kely zay de niverina indray ny disadisa satria sotrosotro kely tery amin'le saha le fipetrapetrahana rehefa makaina izy mianaka de tsy izy zany fa nyrafozan-dahako stiory ny antony hono de hoe arozazy fa nahazazalahy kely tolakandro sabotsy tamin'io ianao ry papaza de mahery misotro whisky be loatra fa efa lehibebe any nge ianao io se ndray ve mananatra fa tsy zany tokony amelesina azy aza manao ny ataoko fa ny teniko no arao za kosa nge ry papa tsy hoe mananatra anao akory fa mba miaro anao tsy ho folaka-ndatony satria mbola betsaka no ilana anao indrindra moa momba ny orinasa atsika mitovy ihany sika mianaka fa aza mianaka ndreo se sisy fotoana firy akory de lany ny atsasa-tavoangina wiskiko nahoana ny zarera tedeny se ory papa inona ka izy ara ny nampianatra zany any nge nahafaty amin'ny mamonta amin'ny areti-po vokatry ny fisotroanareo tokalavy io ka se io zany tsy mamo ka vokatry ny fotom-pisainanao dolo zao zava-mitrango zao avy alao any zay aloha fa zao ny tiako am'se hoe ahoana ry papa ianao tsara
nefa oka aloha fa io mivadiny se. Ka maninona nefa raha eo izy? Ary maninona ianao ranja? Antaniny papa nge ianao ranjy. Ahoana hoe fa tsara eny koa? Inona koa raha no ataonao hoe fa tsy ny zazakely mitomany jereny? Ka avy nanasa an'ireto lambanjazo reto mihitsy ange zay. Anga moa zany dia tsara mba mijery ny masonareo fa manahazy mihitsy ny za zao hoe. Ary aza dia manome tsilona avy reritsory fa mba mieritrereta mariny. Toy izy ny resaka ory papa. Ka tsy tiako re vadiny sege. Ataovy moramora fa tsy reny re zany. Zao ary. Mba mandinika ihany ve se fa atao ao Maninona? Hatramina mezana didy anoso makanrova ny ampianarana rehefa mirava atoandro. Inona moa ny fangarony zany amin'ny fiainam-pianakaviana ary papa Ka ohatra misitrika hira ray mandeha ao amin'ny radio le ry dia miseho vadiny se mampadroso azoko. Ory papa, inona? Fa azonao fefena ve ny olona raha mba mamalyfaly ny tenany amin'izany Ary tsy rary ny viza raha miditra ao an-trano andeha anatitra sy mamerina ny ankizy avy mianatra. To tsy hitako mihitsy aloha ny fahadisoany amin'izany ka. Ohatra ny tsora loatra se ka tsy mahatakadavitra. Ka inona ny tena filosin'ity fanambaranao ty fa tsy azoko mihitsy ka? Mitandremy aloha fa toa ahodiny noso vadiny lahy. Ory papa, so mbola tsy miala ao aminao any ara ny fankalana ny vadiko hatramin'izay nahitanao azy tamin'ny voalohany. Ka efa mbanan'io ny hevitra ihany ry ahy. Fa tsy sitrako any anambadisy an'io taban'ny vobavy io. Ny analazy amin'ny fahatrany fotsiny tadiaviny. Tsy azoko mihitsy ianao ty. De tena inonao ve zany teninao zany Ay, arao maso ara toe-javatra dia ho hita lahy eo marina. Dia marina tokoa ve ny tenin'ny papa Aleoloha rangahy ekena fa efa mahazoazo ihany koa izy ity ka atahorany retorety mafy ito. Aza lahy ve le resaka fa toa varimbarina fotsiny lahy. Sa efa miasa mafy no isiki? Meno anao tsara nge fa za koa mieritreritra hoe ngo efa tafidifiditra lalina koa nareo arako. Ay, sakafo tsara ro maso hitazana amin'ny fihetsikizy roa reo. Fa rehefa tafaharo dia mampieritreritra ihany Tena mbola tsy ao an-tsaiko kosa aloha ny amin'izany hatramin'izao fotoana izao Zany hoe zao mitady anodikodina vadiny lahy ty nosy ty. Ay ve misy an'izany ry papa? Zany ny tiako aza dia ny sarahalahy mihitsy fa tsy hitaizasana baratra eto Rehefa izay zany moa ny teninao dia mety ho tonga ihany zany fa aza matahotra ianao Ay ve zany nitedika adiny ray aman-dreniny tsioro ty nefa nge dia tokony mba ho faly azy izy amin'izao fahazony zavikely avy amiko izao sady amin'izay zazalahy mihitsy. Mazava zany ny resaka fa izy mihitsy ny tompona andraikitra amin'izay mety hitranga ao atokantraminay. Nanomboka teo ary dia nitandrina tsara tsy resaka be tsony amin'ny nosy. Ka nefa moa efa raiky tapisaka ao Andohantsiory ny torohevitra ny rainy dia nisaraka amiko ihany zany. Ndray takariva ary raha mbola nandrotsorotsy an'ilay zanaka isytsioro teo alatrano fa nitomany be te atory izy dia na en'olona miady sady izay miaro vavalatsaka. Aiza lahy ry nosy? Andeha ody amin'izay patron fa efa vita ny asako andrany ka dia anao veloma fotsiny ka. Aza mbola madelo lahy fa misy resaka tsy mazava ny amin'lahy. Fa misy inona indray zany patron Aza mody ataly eletsy lahy. Fantatra nge fa miadriadry izay lahiko eto fotsiny lahy mba azo olona iresaka sy hifanoroka amin'ny ovinantiko io alohan'ny idiry ny fanoroka kosa aloha ohatra ny tafahoatra loatra ny teninao fa hifanao veloma aminareo menakavy nge no tiako atao ka tsy fomba ve zany aminao ozy izy ianao ka aza be vilazy eletsy masoko mihitsy ny raha hita. Miala tsiny patron fa ngamba kosa tsy tompony tenanao tsony ianao ka sarotra amiko ny fanazava aminao adala zany no feveralana tsy za manadala anao fe ianao no manadala tena. Tokony mba hifanaditsika na eo ambany fiadidinao aza nanajanao tokoa hatramin'izay
amaty patroko anao nefa tevatevainao am'izao fotoana izao tsarovy anefa fa piray mpiombonaantoko tsika mpamatsy akorahanao a azy tantarany lavalabaty eo ary laiko solaty fa zela taba-vota io mba dadatra tsy mila andron'olona tsony ah sady ho esoriko tsy ho mpiasa ato amiko tsonkola tsisy olana ange zany amiko patron e sangy ome kosa ny karamako sy ny vidy-dronono nandritra amin'ray volana de vitany amintsika karama tsy anana lazany tsony ah fa raha tsy afa-po madiala mitory de zany ve no mba teny ray aman-dreny ohatranao zao nefa mba mpandraraha matanjaka ihany zany le tino izy fa izy lahy miadatra ny takitakitro samiko tsy fahaiza lamiana fanadalana vodatoko ny aparin'la aza de me tsara vela tsirery patron eniko ihany angeny tsy fitiavanao azy io e ary anontany io izy io mitaizany zafikelyno de ho fantatrao ny tena marina nge zany ry papa fa oka andiny tena ihany ianao sady manjary manala baraka anao ny teny avoakanao magily ako tena so voloko ao atsary ny fahatezeranao ry ngara velona rivo sao de anenenao anao ny vokany raha faty olona roa eo anao sady tsy menatra akory ve zany ianao ry papa mahita nyreto olona mitazana manodidiny reto tena mba oka rezay mariny mingavy anao mba hampitsahatra ny fahatezerana fa tsy hitondra ny fehvanantsika akory zany enona oelika ala tsy valiny ty avy ireny ny vavatena avy ireny atoko mena vatandreny ala tsy valina ty apetrambavaloana iny tsy o le apetra tsara ndraiky oa vonolovana vavalatra fonjeo za le ty vonona rasaila fa tsy vehivavy mitaiza kely no elany lavokony eo fa izakola mbo amilenteny eo mipetra la tsara sy lain'iny mo mahatonga an'izao fokontana zao ary mangilina fa tonga de tsoroniko tiazy ty eo mampitranana lahy rehefa tsy fahalehilahy de iny tatasy fa kebolamy sambory le olona fa mpamon'olona sambory de afatory fa tena tsy tokony tena nitsony iny jereo fa tsy mena tsony le zazakely taxi ary aiza zany ty amin'ny hopitaly tsika ka aza de mbola miteny be aloha ary aza mataotra fa efa vovonjika ianao fa maninona ty tsika ary marary ty amin'ny atoko sy ny lamosiko ka tenako rehetra kotra ny manaintaina daholo ka zange ny tenenako hoe matorio aloha ary aza mihetsiketsika fa efa manao ny fitsaboana rehetra ange ny dokotera ary nosy ve io eny le tsy fa oka ho aloha zay oka zay fa maninona ty elahy ary aizany zanako any izy fahalamina aloha ny sainao de manginy mbola ho tarafina ianao sao de misy tapaka any anatinao any ony ary tsy ory aiza oka ho aloha zay fa mbola ho avy eo izy rehefa sitrana somatsara ianao de ho hitanao izy mbola miasa re azafady sia manao ahoana se io zanako io zao efa tsy de maninona loatra tsony izy tompoko fa avela torokely aloha ny dokotera mbola ho avy eo iza azy any ary azafady oa ise moa zao no izy ohatrany efa hitako fa tsy tsaroko hoe taizako nosy tompoko zanaka raha matora faharery atsimotsimionareo somary lavidavitra erika ay tokoa moa le namany ranja miandrombery atsairy izy indrindra tompoko ary se zany to maratra to misy bandy be ny tanany se fa ahoana voan'ny atsimbady ny saika amono ahy io raha niaro ny ranjako ndray marina zany saika matiko io zany zanako fa maninona loatra ny tonga misitrasetra mahery vaika toy izany tsy ory mbola be ny resaka ary dadato rehefa sitrana ny somatsara ranja fa aleo alohatsika hitsabo mbola tsy de tsara loatra mantsy ny ainony an'izany tantara zany am'izao sady sao de vao maika ampiombony aretiny eko ka na izany azanaka
tsy ho azonao atao kosa ny anakanatsy isotranao fa ratsy zany angamba efa maty io zanako vavitokana io ko de misaotra indranaka ary Andriamanitra ny tahanao ka azonao zay ho tokantranonao ratsy zay inona moa ny soranao ary dadato fa efa zay ny voasoratra sy tendrin'Andriamanitra ka de izy ny soro fa tompon'ny zavatra rehetra sady mpandrahatra de ono anaka de roviana ozy ny dokotera no ivoaka izy ka io ndray miankina amin'ny fahasalamany any tompoko ka de miandry aloha tsikako ary aiza zany zao tsy ho vadiny nalain'ny mpitandro ny filaminana teo maly izy ka de miandro ny didim-pitsarana fotsiny tsika zao tompoko tena nanenina ihany eo anaka tamin'ny fanapahan-kevitry naniry azy anambady olon-dratsy tsy mendrika toy izany ka marina moa ka nareo ray aman-dreny any angeno miteny hatramin'izay fa hoe ninona tsy ho any alohan'anatra fahorinan-datsy ka tsy hitanaka ko ka hoy aho hoe okisika mba haritra iandro zay farany fa mbola benga ny zavatra mety hitsange de avy aloha ny dokotera noho ny fitsaboana ary mirary fahasalamana tanteraka ao an-dranjy sitrana soma tsara ary mbola miverina teo amin'ny tokantranonay Styr noho ny mahavatoko ara-dalàna azy namory anareo tompoko mba hazoko manazava tsara ny zava-nitranga teto amin'ity tanàna ity de miala tsiny fa nivadiko moa zany tsy etsony no reny zava-nitranga reny fa efa any an-trano maizina noho ny zavatra tsy vitany ko eto ianao ry arabary lehibe ny foko tany eto aterana sy ireo olona vitsivitsy isan'ny nahita sy vavolombelona nanatrika de eo koa zany ndre matonosy isan'ireo mpiasa ny asa teto amin'ny orinasy zay naratra tamin'ny fiarovana izy zany novonoina ary naratra ka torana tsy nahetsika tsony no nietraketraky ny vadiko sy ny rafozan-dahako zay vokatry ny tsy fitiavana amin'ny mahatambany vohibavy any anton'izany rehetra zany tsy mahamenatra nefa ny laza fa mamona vokatry ny fisotroana zava-mahamamy mahatonga an'izany azafady tompoko fa za angamba no anokatra ny dinika ka de ho raisiko ny fitenenana eny ary tompoko misaotra anao aloha tamin'ny verenanao eto fa tsy nandoa ny tokantrano miala tsiny amin'ny toerana sehona mianaka ary miondrika eto anatrehanao fa zava-dozany nataonay satria tsy vita nandratra saika nafaty anao ihany fa teo koa ny namoizana zavykeliko izay voamena vava eo indrindra sika zao raisiko ny fialan-tsininao ndre matora velo nefa moa zany de hitondra ao aiza tsony moa zany zao na de namoizako ny zanako voamena vava iny fotsiny aza ve na ianao aza tokony anaraka ny zanaka ho any ampigadrana any satria de niraitsikombakomba tamin'ny ratsika namoizana aina ray ary faharatran'olona roa koa mangina letsy maty tsy afaka iveriny tsony mafrinosy mbola eto zay sirainao mangina anaka ary miverena fa ho raisiko ampitiavana tokoa ianao fa de mangina rery aho nengo de nengo tokoa zay vitako taminao rehetra zay ataoko izay hidananao miaraka amin'izay ho vadinao satria inoko fa tsy ho afaka hiaraka amin'ny tsorontsony ianao miala tsiny mafy mihitsy ary papa raha andany teninao satria efa tena voadona mafy mihitsy nge saiko ny foko koa efa maharatra raha teo ka mivarahotsana mba mifanahiko aleo ahody any amin'ny fianakaviako anasitrana ny feriko rehetra tsofo rano miangaviako anao fotsiny ary de mba anao fanelanelana ny eo amin'ny fitsarana mba hanamaivana saziny tsioro zanako ory papa efa mba nanao zay azoko natao nanompo anareo mianaka na de fantatro ary ny tsy fitiavanareo ana eny fa ny anambadiny zanakao nefa zao ny vokatry ny fandeferako okizay zany fa zany indrindra zao ny namiriko an'reto vavolombelo reto azahoako mangataka fisarahana amin'ny zanakao tsy hijanony eto tsony ka so de neko koa ny anaraka ny farany
Izany rehetra izany anaka ny fonako aminao ary andro alehako eto anatrehanareo raha izay ny azoko ny famelan-keloko avy aminao. Mamela ny eloko tanteraka Andriamatoa, saingy tsy mety tsony ny saiko hoe hiverina eto fa raha hoe izay moa ny rinao dia mba mamangy anao eto ihany isak'izay manana fotoana. Ndray ry sao dia mbola hiteny ianao dadatorandriamarava ka tsy manana ho tenenina firy anaka satria tsy nanatrika ny zavanitranga fa dia vavolombelon'ny faratra anjanako fotsiny ihany ko. Ay, ka raha ny fantatro moa tompoko dia ny fankalala tokoa izay sy ranja satria samy mitezana teny ambanivohitra ary mpamboly sy piopy dia miresaka rehefa mifankahiteto nefa izany nahatezitra an'izy mianaka indrindra moa izany patron izay tena nahalala ny ranja ka namporisika n'ity zanany hiala amin'ity farany. Ray aman-dreny ve dia tokony hanana an'izany toetra izany ankehitriny anefa ianao patron efa tratra oriana vao ela tsy nisy angata-pamelana amin'ny ranja. Angamba kosa efa diso oriana loatra izany tompoko ka na izaza nitenenina oroahana tsy eo amin'ny orinasa tsony aza dia tsy hijanona tsony koa ka. Dia andao akoho vese voatery aho tompoko anaraka ny deandramatoan-dranja satria efa tsy azo iainana tsony ato amin'ity tokantrano ity ary tafiditra amin'izany ianao izay vokatry ny fisarahan'izy roa. Miverena ary sefa ho raisiko foana ary aza dia rahana nyfahadisoako fa ny fifonako no asio fiheverana mba tsy handisy fanantenana anareo azafady indrindra tompoko, tongotra mbe andakana naka dia ny manainga azy ny sisy efa nilavina koa nge ny karamako sy ny vidindronono ray volany ndray rery lanitro dia ho famaizana avokoa ve zany ka tsy misy tanana anay tsony koa nge eto ry papa raha ny marina aza dia fetsarambela tsisy isa no iainanato raha hijanonatro izay. Aza dia manao an'izany rehefa mba hiova toetra tsy anaiky an'izany tsony kosa ry papa, sa rehefa tsy maty teo dia atao izay andavona tanteraka mba tsy hanelingelina anareo tsony. Ka aloha izay ringanoatra ny vita aloha dia vita iny fa ny za koa aza tsy matoko izay ho avy ny zanako eto aminareo tsony ka lasa azy efa nanenenanako hitondrako nonjony amin'ity zanako vavy ity. Ary aza dia mentehatra ny vola be tsony rery papa fa ny fitiavana nge tsy voavidy voly ary ny farany asangara mba manana olazaina ny lehibe ny fokotany. Tsy misy tompoko, vavolombelona fotsiny izay ka. Ny ahatongavako eto tompoko dia aka ny fitafiako sy ny momba rehetra ka raha ohatra hoe misy tokony ho azato dia aleo avelako eto daholo na mahatra sy tambanivohitra aza eo koa ireo fanakasy izay rehetra no ariana hivady dia hivela eto amin'ity toeran'ity ihany izy izany fa dia veloma mandram-piona tompoko la. Dia raha misy manjoa rehetra izany dia avela ho maty rehetra azafady tompoko fa tsy maniry ratsy ho anao fa efa izay moa no safidinao sanatria tsy izany amaly ratsy. Ary kialakely izany dia hoentinao koa ve? Raha mbola matadidy azy ianao ravelo efa nilavinao nge rovaranjy efa nilavinao itsy zavikelinao izy ka inona indray moa izany no tokony mbola hijanonany eto hijaly eritreritra fotsiny eto. Tena misaotra anareo nanayko tonga eto mba handreny tantaranay ka ho vavolombelona amin'izany Andriamanitra ane hitasy amin'ny efa soavan-dehibe anareo izay fanatrehanareo izany dia hery lehibe tokoa entiko manohy ny fiainako eto an-tany sady hanamarina ny fisarahanay sy tsiory dia misaotra indrindra tompoko veloma ianao Andriamatora velonarivo dia mirary fahasalamana ho anao ny tenako ka ahita izay ho vinanto vavy mendrika ny zanakao any ariana. Ody ranja mandrosory dada. Eny anaka io misy sezabory azafady hipetrapetrahana dada. Za ty mbola makainy eto am-pandriana etoko. Ka manao ahoana ianao io anaka zao? Efa tena tsara zao ry dada. Fa manatanjatena moramora eny fotsiny asisa dia afaka manampy anao eny an-tsaha eny indray. Aza dia maikamaika amin'izany aloha anaka fa aleo atanjaka tsara ianao ka
mbola mahavita moramora iny ihany ako inosy ilay namanao ry moa mba tonga mamangimangy ihany indraindray ay tsara zany dada fa izao anaka ny nanatonako ny reto moa dia anontany izay fianarana ampidirana ny Lovakely so maharitra loatra ny fijanonany ko raha ny fanindriko aloha ry dada dia ry amin'ny sekolim-piangonantsika izy ny ampianarina sady mbola tsy vita batisa akory nge izy iny ka manam-bola ampidirana azy ve ianao anaka ka misy tahiry mandritry ny volana vitsivitsy ihany aho hitsonjovako momba azy nefa raha misy moa zany sanatria manahirana antsika tsy maintsy hivoaka ihany zany misaotra n'Andriamanitra be dehibe tsika anaka aloha fa mba nahatahiry ihany koa satria inona ny zavatra andaniako vola teto moa izay za rery no tato an-tranoko ankinitsika amin'Andriamanitra foana rery dada ny fiainantsika fa tsy maintsy tafity io mangataka andro vitsivitsy fotsiny tanjaka de roso amin'izay anohy ny asintsika mianaka ka tsy tady asa zany ianao anaka fa mbola mety ho vitako moramora eny nge neny atsahy ka io aloha zao ny azo antoka ho fidiram-bola tsika ka tsy maintsy izahana fa tsy iankina amin'izay aren'ny olona tahaka izay manjoa azy zao mandra-pahity izay metimety kokoa ndray anaka efa matsiaro zany tokoa ianao ka tonga atsaiko tampoka ny eloka vitako anaka inona indray rery tady zany eloka vitanao zany ka tsy zany anaka fa ny karazana fanerenanao anambady antsoa satria nana tena ny apakatra ny fahampiainatsika aho nefa sanatria tsy andeha hanampitrotraka ny alahelonao fa tena diso hevitra mihitsy aloha ianao tamin'ireny ka tsy tanaka nefa atao ahoana moa zany ny amalivaly anao tsy maintsy anaiky mba tsy hankarary fo anao fa rano marina ngery dada valala eny ampanidinana ve no meverinao fahanala ny fahantrantsika fa avoazana lehibe azy zao ny vokanyko ifonako tongotra matanana izay vitako anaka fa dia mamela ny heloka ianao mangina rery dada mamela ny heloka ao tanteraka ary ho anatra ny fitiavaka-rena diso tafahoatra no nanjoa ahy iny ka hivarotra ny zanaka vavy tsy ampy heverana mbola mamerina ny fofonako aminao anaka andohalika mihitsy ianao atrehanao ory dada mitsangana mariny mitsangana rery dada malalo tsy hanao folendika aminao akory sanatria fa ianao angeny nahitako masoandro misaotra anaka ny angatahako aminao zao dia ny amela azy fantatro fahasambatra amin'izay ho vadika dia mitsodrano anao anaka tonga avy amin'izay rinao sy ampiadana ary ahasambatra anao dia azo taranaka lana vavy araka izay rinareo anenareo misaotra tompoko ary ianao koa hivavaka mandrakariva amin'Andriamanitra ahasalamanao ka ho lava velona dada oka aloha zay ry dada misy vahiny nge zany ohatray izay misiko izay indray ve endry dada mandrosoa sery losy mandrosoa manao anadao nareo tompoka tsy ianao ve anaka le zalana monjy any ranja manao ahoana ianao manao ahoana anaka izy indrindra io ry dada losy ny anarany ay faly mandray anao atao tokantranonay anaka misaotra indrindra tompoko za nge efa mahalala anao saingy izy ry dada no efa nitiaviko voalohany ary izy ihany koa nindray ny rova kely ndraso loha tsoko rova aingana vetivety ngendry ahoana neny io ny tena dadanao anaka manao any dada tsy le mpiresaka amineny iny ve ianao sady le paka rehefa mirava atoandro eny anaka za inika dia faly mahita anao tena faly mihitsy matsy ary tsy mba ho roa kely ny zanako tena mamy be mihitsy fa nga efa misy an'izany anaka efa nisy tokoa ry dada eno ary efa mivonina ary izay sinosy ny anantona anao saingy tsy nambarako aloha satria mbola tsy teo ampelantanana no eto manana mitokantrano ka naninona ny tsy nolazaina fa nafenina fotsiny tana araka reny efa voalazako teo aloha reny mantsy dia mbola ny andro fotoana ho azy zay roa kely kanjo moa zany maika loatra ianao ny anambadiako mba renantsika amin'ny arenan'ny olona ka dia naleoko nandefitra na dia efa nandaha za noho ny antony efa ny famaliantsika mianakireny karaha izay anako ay ve miaiky ny fahatsoko ary izy roa dia mamela ahy na zany aza ry dada nge mba manana ny fahatsoko koa ahy raha tsy nanambarany marina taminao ko tsy meloka ianao amiko fa nanao ny adidinao no mba nahazoko tokantrano
nala elo mafy any angery dada tamin'ireny ny andro nylazany tamiko ireny hoe anambady izy nefa moa inona ny azoko atao fa dia nandefitra ary vonina ny andro izay mba ho anjarako ny fanantenako moa dia nafantarako fa hoe efa okibo ny zanakay ka na inonina ihany na dia mafy aza ny fisarahana ny verina hoe ho mandrakizay io zazy io ry dada ny tahirim-pitiavanay ka isorana niny avy namirina ny fifankatiavanay indray ka noho izany tompoko dia iseho aminao aloha no nahatongavako eto fa vonina ny apakatra ny ranja ho andefy mandroko mandrakizay andray anaka tena misaotranao ry tovolahy fa izay no atao hoe fomban-drazana malagasy misaotra indrindra nisaotra lesonosy fa aza eritreretina tsono a zavatra efa lasy ka efa vonina ihany konge ny olona asa kely natsangako mba hoe ho antoko ny fiainantsika ratr'izay nefa tsy azo vela ny fambolena fa io koa no mahatambany votra atsika tena marina izany ary ny sarety izany ahoana vakidrazana iny ka tsy azo vela satria izy nahitantsika n'izao fotoana dia avytsika izao ka aza matahotra fa efa nahita nisy olo zava-dehibe zany ka dia amin'ny raro sy ny tokantranonareo aho tena sambatra dia ho lambana koa ane anako aina ny fetra kanefa ho tokantrano iarahanareo amin'ny tompo Jesoa kosa sotra ry dada ornosy ary maninona moa izany lesy raha andeha hoe ho kaloantsika kely le tahirim-pity atsika ray anisan'ny mamitsika amaranana an'ity fotoana ity sioka manina ve renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe tahirim-pity nosoratany Raja Jean Rivo novelomin'ny Rakoto faly Sinaizy ony miajanirina fetra sarobidy oly nandray feo sinana ny tondosa tovy razana mamonjy sy olo soa